Mbola ao anatin'ny vaovao politika hatrany sy namafy ny fahavononany sy mahakasika ny fitakiana fandraisana anjara amin'ny fampitahana an-tsoratra sy ny fanamarinana ireo bileta tokana ny sindika ny mpampianatra pikasika na CSS fandrakotondra Simba sy Mamy raha Samuel kosa alonanao ny fanadihadiana. Ny takany anatanterahana fampitahana ireo fitarana an-tsoratra momba ireo voka-pifidianana sy ny fanamarinana laharana ireo bileta tokana izay nampiasaina na tsy nampiasaina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena solombavambahoaka ny 20 Desambra teo ny sindikany mpampianatra pikaroka CSS. Manoloana fanapahan-kevitra roa lehibe fanipaka mikasika amin'ny voka-pifidianana filoham-pirenena solombavambahoaka tamin'ny 20 Desambra 2013 izay atahorana hiteraka savovoro eo amin'ny firenena. Ny CSS sindika ivondronana mpampianatra sy mpikaroka mpampianatra amin'ny fampianarana ambaratonga ambony izay nifaningotra hatrany amin'ny tantaram-pirenena malagasy ny tantarany indrindra teo amin'ny tolona ho an'ny fahalalahana ny demokrasia ary ny fampandrosoana dia manamafy etonina ny fahavonona ny asa mba hivoahan'i Madagasikara amin'izao krizy izao. Ny CSS izay soloan'ny Bureau National sy ny Sampanantananarivo tena dia manambara fa miombon-kevitra amin'ireo vondron'olona rehetra mikajaka ny mangarahara sy ny fahamarinana, mitaky ny anatanterahana ny fampitahana tsy akamehana ny fitanana an-tsoratra PV eo am-pelatanan'ny Senita, CES sy ny kandida rehetra ary ny fanamarinana laharan'ireo bileta tokana nampiasaina sy tsy nampiasaina. Ny CSS izay mahatsapa ho vatona sonotry ny tany, mahatsiaro manana didy amin'ny firenena dia vonona ihany koa raha ilaina ny anolo-tanana ho an'ny CES sy andray andraikitra mba ho fanajana izay tena safidiny maro anisa-mpifidy ary ahitana ny mangarahara marina. Araka ny nambarin'ireo avy amin'ny sindikany mpampianatra pikaroka eo amin'ny sekoly ambony dia tsy tokony ho teren'ny fotoana ny famoahana ny voka-pifidianana. Amin'ny mahavatona sonotry ny tany azy ireo dia mahatsiaro tena omanina andraikitra amin'ny firenena ny mpampianatra pikaroka ka mahatonga azy ireo mamporisika ny tompona andraikitra voakasika amin'ny sy ny fahamarinana momba ny voka-pifidianana sy ny filaminana, fieverina ny fitondrana manaraka ny lalam-pandrenana ary ny famahana ny krizy.